Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray tsika amin'ny takarivan'ny talata 12 ny volana marsa ity taona 13 ny fahatongavan'ny vadin'ny filoha teo aloha Ramatoa Laura Valomanana ny makasika ny taom-baovao malagasy ary ny avy any ivelany dia ny fifidianana izay papandimby ny papabenao fahinana ambin'ny folo no isan'ny isongadina amin'ity takariva ity avy hatrany dia manasa antsika izay hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tonga eto Madagasikara Ramatoa Laura Valomanana no maraina teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina iray sampirenena teny Ivato ny tenany avy hatrany dia niazo ny toeram-pitsaboana ny karakarana ny reniny ity vadin'ny filoha teo aloha ity ny andindiny avy hatrany raha antsika mivola ravoavy eo amin'ny sarany Tsira Kotarson 5:24 andro aty aoriana nandozany a Madagasikara dia tafaverina tanindrazana Ramatoa Laura Valomanana tamin'ny 5:10 minitra maraina no nigadina tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tetsy Ivato ny fiaramanidina manokana na jet privé izay en GS Aviation. Tsy tonga irery Ramatoa Laura Valomanana fa niara-dia taminy vinantolahany Andriamatoa Tery Radavidra. Anisan'ny tonga maraina io ihany koa i maître Yantra Razafy Manatsoa sy minisitra mpivarotra Olga Malason. Avy hatrany dia niazo ny hôpitaly klinika Kady Fotsy ny délégation hijery ny reniny izay marary mafy. Alahelo ary aterana ny misy tamin'ny fihaonana indray teo amin'ny bebe Razay sy Ramatoa Laura Valomanana. Mbola tsy nafantatra mihitsy izy zao fa mbola tena faible tena nalahelo be mihitsy satria tsy naposika hoe ohatran'izao sy ny fahasalamana. Mbola tsy mahafantatra mihitsy izy fa nahidra kely ny masony dia avy eo izy mbola natory indray. Ny fihetseham-po aloha dia mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra ny tenako hoe tonga soa eto an-tanindrazana. Mahatsiaro ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra miarahaba azy amin'ny fo. Mahatsiaro hoe manohana ambavaka ny vahoaka rehetra ary dia matoky koa hoe izao fahatongavako eto an-tanindrazana izao dia sitrapon'Andriamanitra mba azaoko mahita ny reniko. Nambavaka izany satria ny atolavako moa hitsabo an'ny reniko dia arakaraka ny fahasalamana. Lamina tsara daholo. Efa nentina mibavaka koa mantsy amin'ity izany fa tsy hoe ny herin'ny tena fotsiny nentina mandeha. Taorian'ny fitsidianany reniny dia nitodi-doha tetsy amin'ny trano tetsy Faravohitra izay toerana hipetrahany Ramatoa Laura Valomanana.